5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni fampalalam Vaovao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, isacham telo arivo. Luciano ni fampalalam Vaovao. Amin'ny miliara ariary avokoa no ahinona ireo afera sy rara goavana eto amin'ny tany sy ny firenena tatoato. Ny vahoaka miamahantra andro aman'alina ary mitombo ny elanerana ara-tsosialy hita eo anivon'ny fiarahamonina. Hoaizan'ny firenena malagasy raha mitoy ny tranga tahaka izao. Panapaka solika miisa 3 no voasampotry ny hazandary tamin'ny lalam-pirenena faharoa atao amin'ny tanàna antsoina hoe Marozazavavy atao anatin'ny distrikt'ny Abrikaville. Solika efa avoatapaka sy alasantsy gazoaly ary petrolina amin'ny fatra ao anatin'ny bidon miisa 30 indray no sarina tao amin'ny toeram-piasana ireo panapaka solika. Ny ekipan'ny Kolo Tv FM no nandropaka ny amboara sy ny alarana voalohany tamin'ny lalao basketball nandritra ny lalao intermédiaire no totosaina teny Mahamasina. Nafana ny lalao resaka nandray anjara tamin'izany avokoa ireo mpanao gazety rehetra. Lohahevitra no safidiana tamin'ity ny hoe iray eny akanza. No tanterahina androany ny couronnement na ny fametrahana ny satroboninahitra ny roi Charles sy ny reine consort Camélia. Io no couronnement voalohany hatramin'ny nametrahana ny mpanjaka vavy Elisabeth II ny volana janoary 1380. Magatry ny mbola tsara tompoko lasy tompo vavy amin'ity aliny sabotsy fa enany volana May taona 2024 ity tonga soiretonivy ny fotoanany fampalalam-baovao amin'izao alina izao ko dia asako ampalazana no tompoko lasy tompo vavy araka ny fotoanany fampalalam-baovao tsika hatramin'ny farany araka ny efatisika tao anatiny lohatenim-baovao teo nyanimboantsika izany dia amina miliara ariary avokoa no ahinona ireo afera sy ny raharaha goavana eto amin'ny tany sy ny firenena tatoato. Ny vahoaka nefa miamahantra andro aman'alina ary mitombo ihany koa ny elanelana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy hita eo anivon'ny fiarahamonina. Hoaizan'ny firenena malagasy raha mitoy ny tranga tahaka izay. Nderahantsika ny matonda tsoratry Gaeton Andriantsiravo. Nanaitra ary nampametra-panotaninany maro ny zavanitranga teny amin'ny fitsarana anosy manoloana ilay raharaha isara zay vola izay nitaky amerenana ny vola roa faingo 10 miliara ariary nomena tompona ndraikitra ambony eo anivon'ny ministerany fitsarana sy eo anivon'ny fitsarana. Tsy ny andry ela nilaza ny ministry ny fitsarana tao Fianaratsoa fa manaratsy endrika ny fitsarana ireny tranga ireny ary no amafisiny fa tokony isy porofo mazava ny zavatra tahaka ireny fa tsy ho resahana mba vafotsiny ihany andrasana ny mety hotoiny. Raha zava-misy aloha hatreto tsy mipetraka araka ny tokony ho izy intsony ny fitsipika ara-moraly sy ny etika ary ny tena olana verina miendanja ny fatokisany vahoaka ny fitsarana malagasy. Ny anivon'ny fitsarana izay nametrahan'ny marefo ny fanantenany amin'ny fiarovana ny fananany sy ny zony. Ko raha misy mitady ibodo sy akankeriny zay kely eo pelantanany eo ny lalàna ife izany ka ireo mpitsara no andrandraina hitsara aradrariny sy tsy mitanila. Raha ireny nefa no mitranga anao ahoana ny tahotra sy ny tebiteby iainany madinika raha misy antondraharaha iakarana fitsarana. Aiza ho aiza ny fanajana ny zoma olona ka hitovy ao anatrehan'ny lalàna avokoa ny rehetra raha izany no mitranga. Fotoana izao anarenana izany ka andraisana fepetra araka ny lalàna velona ireo izay tomponantoka amin'ny fahaverezan'ny asy ny fitsarana na mivantana na ankolaka. Manambara ihany koa ny tranga ankehitriny fa misy vola amina miliara maro mihodina eny an-tanan'olombitsy. Raharaha jirama amina miliara ariary no resaka, raharaha volamena amina miliara ariary ihany koa, raharaha vanila tena ambaro-panjakana solika sy ny maro hafa ary tonga hatrany amin'ny raharaha fivarotana zaza malagasy any ivelany. Tsy magaga raha misy ary mitombo andro manalina
ny elanelana misy eny amin'ny fiarahamonina. Tsy misy intony amin'izao fotoana ireo sokajin'olona eo afovoany, na ianao mahantra na ianao mpanefoefo. Tranga izay miteraka olana maro eny anivon'ny fiarahamonina izy ireny, raha tsy ilaza afa-tsy ny fialonana. Ny mahagaga manoloan'izany rehetra izany, tsy hita ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana hamahana io olana goavana io. Vitsy mba tsy ilazana hoe tsy misy ireo tompon'andraiki-panjakana ambony, voatonontonona amina raharaha kolikoly sy afera-goavana, voantso anaovana fanadiadiana, ka hiaran'ny lalàna aoriny ny fanadiadiana atao aminy. Ireo rafitra natao iady amin'izany aza moa, 3 taona mahery aty aorina, tsy hita mazava izay tena andraikitrano raisiny. Isy ve ny tany tandalàna raha izany no mitoy? Isy ve ny fitovian-jo? Ka samy misitraka izany avokoa ny vahoaka iray manontolo tsy hakanavaka. Mazava ho azy fa sarotra ary mafy ny ady amin'izany, kanefa raha misy ny finavana hitataratra ataon'ny mpitondra irosona amin'izany, inona fa tsy tazapotsiny ny vahoaka, indrindra ireo mitondra faisana vokatra izany. Zava-misy avokoa zany rehetra izany sadia aoka samy tsakotsako sy amakafaka ny toe-davamisy eto amin'ny tany sy ny firenena ny vahoaka malagasy indrindra fa amin'izao ankatoky ny fifidianana filoha firenena izao. Fa mahakasika izay indrindra miantso ny sen'ny fahavononana ara-politika avy amin'ny mpitondra fanjakana ireo firaisamon'ny pirenena mba amoaka mialoha ny daty anatanterahana zany fifidianana filoha pirenena izany amin'ity taona ity. Tokony tovizoa avokoa ny mpanao politika rehetra mialoha izao fifidianana izao raha ny efa nihoin-kevitra maro samihafa mba tsy hisian'ny tsindry ataon'ny mpitondra fanjakana. Dia aratsika ny makasika izay. Na efa namoaka tolo-kevitra ho an'ny daty hanatanterahana ny fifidianana filoha pirenena aza ny siny, tsy mbola fantatra mazava hatreto ny tena fanapahan-kevitra ny gouvernemanta manoloana io daty io, na anaiky ity daty navoaka ny vaomeram-pirenena maleo tena misana ny fifidianana ity izy ireo nanolotra daty hafa. Tokony hamoaka daty raikitra ny fitondram-panjakana hoy ireo firaisamon'ny pirenena mba hipetrahany ny fitondrina. Marina fa misy le hoe 70 andro farafahakely no omena ny gouvernemanta moka an'izay fa zahay zany te hiantso an'ilay hoe volonté politique ny gouvernemanta mba hisiany ilay stabilité eto amintsika, mba hisiany fitovizan-jo ny mpanao politika. Dia io izay hoe maninona rery gouvernemanta raha mba avoaka izay daty miainga eo manko ny zotra-pifidianana rehetra eto Madagasikara zany. Dia miantso an'izay volonté politique ny gouvernemanta izay mba hamoaka ny tena daty raikitra anaovana ity fifidianana ity ny KMF konoe. Dia rehefa fantatra ny daty ary tsisy maolana zany any nahoana moa ny Amerikanina ne any amin'ny 2024 vao élection dia efa fantatra hoe 20 novembre iny manko ny olana amin'izany. Fa manina ny eto Madagasikara no mbola apetraka ho suspense foana ilay daty ny fifidianana. Zay tena anay hoe finiavana politika no andrasana, mampirisika anareo mpanao politika mba hanana fahasahina iteny hoe zahay ilatsaka na amin'ny fitondrana zany na aty ivelany fitondrana. Ilaina fanajana ny olo-pirenena zany, ahafahana olo-pirenena mandinika sahady zany ny io tena fanapahan-kevitra zay ho ataony. Na mafisiny ihany koa fa tokony ampitoviana zao ny antoko politika rehetra manoloana ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao. Vahana ny fanaovana ny raha-panjakana, lanona-panjakana amin'ny fitokanana sy fitsidiana ataon'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny republika sy ny etsika politika ataony antoko manohana ny filohan'ny republika. Ka raha nisy zany tety ny fampiresahana an'le hoe ny etsika politika rehetra dia tokony atao anaty trano. Ka zay tenenay hoe avao ary ilay etsika atao lanona-panjakana amalona-panjakana azy dia apetraka amalona-panjakana. Fa ny resaka politika rehetra dia ireny fitenenana hoe ny fitia valiana fitia, ireny fitenenana hoe tiatsika ny izao ka ho fatatsika ny atao azy, na hoe za tianareo dia miandry valibabinanareo amin'ny fotoana ilanan'izany. Zany ange dia efa fitaomana ny olona ho any amin'ny antoko na kandida anankiray. Ilaina ihany koa ny fanazavana ny fametrahana ny mangarahara momba ny fikirakirana ny fifidianana, ary tokony hanina solotena ao anatin'ny rafitra rehetra mikarakara izany fifidianana izany ny antoko politika sy ny firaisamon'ny pirenena mba hipetrahany fahatokisana. Tokony isy porofo mazava mikasika ilay vola be 2.5 miliara izay vola zany raisa raha izay vola fa nomben'ny tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny ministera ny fitsarana sy eo anivon'ny fitsarana ho ny ministry ny fitsarana eo ny heviny makasika izany ndritra ny fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Fendaratso ao Aingo Rakotonirina Kolo Tv Fendaratso no mitondra antsika ny antsiprian zay. Lanonam-pitsarana manetriketrika no nametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany Ramatoa Andriamanantena Lalaina Arsoa teto Fianarantsoa izay fanisahana vonjomaika izao toerana izao volana maromaro izay ka zao voatendry ho filoha vaovao ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Fianarantsoa izao. Madame Andriamanantena Lalaina
IM 312 517, magistrat de deuxième grade, premier échelon, et délégué dans les fonctions de président du tribunal de première instance de Fianarantsoa. dia tsy hainy tsy aravanao raha matovoloha amin'ny andraikitra lehibe sy makadiro izay hosahinao sy miandranao manomboka izao. Fanararotina ihany koa ny fandalovan'ny ministra tendan-toerana ny mahakasika ireo raharaha mafampana eo anivon'ny fitsarana ity. Ny mahakasika andrarandra isandray dia izao hoe araky ny teniko tany amin'ny fandraisam-pitenenako tany Iosimoa dia manana tsy miova ny fenitra ny fitsarana dia mbola maleo tena trano fitsarana tsara aradrariny everina fa hoe nanana izay fahaleovan-tena an'izay fitsarana teo am-pamohanana ny didiny izy koa dia nanana zo manao fandravana tao anaty fehim-potoana telo andro raha everiny fa tsy nahafapo azy ididim-pitsarana izay navoaka ny fitsarana. Tiako marihana fotsiny izao hoe marina fa laza izy hoe nisy vola navoaka teny manidina ozy ny fitsarana fa ny taratasy ny toetra tsy lazaina ambava akory ny fisiny kolikoly fa ny olona rehetra dia mety afaka ilaza hoe tatsy nisy kolikoly ary iny nisy kolikoly fa zany zavatra zany izay zavatra tena mamofaty dia tokony hoe hovoakorofo mazava hoe nisy tokoa ve zany zavatra zany fa raha tena nisy tokoa moa tsy amin'ny raharahany raisay fa amin'ny raharaham-pitsarana rehetra dia tsy tokony ho azo le fery zavatsy hoe satria raharahany raisa dia hoe anaovana traitement manokana akory fa amin'ny raharahany vahoaka malagasy rehetra dia tsy tokony ho azo le ferina akory ny fisiny kolikoly kanefa kosa araky ny voalazako teo hoe tsy ho fanasoketana ambava fotsiny ihany fa raha milaza zavatra ianao dia aoka ho voamarinao tokoa ny fisiny zany zavatra ambaranao zany fa mareo akoetona hoe manana foana ny olona rehetra manandrarao ny fitsarana zo anao fampakarana anao fandravana amin'izay didim-pitsarana avoaka ny fitsarana ary koa araky ny voalazako teo dia hoe tsy miova ny fenitra feno fitsarana dia fitsarana aradrarana fitsarana tsy mitanila ny fitsarana anefa dia tsara ao anatin'ny fahaleovan-tena teraka ary koa ezaka atao fitsarana ankehitriny dia ny fitsarana manakaiky vahoaka ihany koa. Fa hita taratra eo anivon'ny fitsarana tokoa ve izany raha ny zava-misy amin'ity tontolon'ny fitsarana ity no jerena satria dia maro ireo tsy manapitokisana intsony ny fitsarana no ireo endry zavatra maro izay misy ao aminy. Raha avy any fianarantsoantsika dia isintaka vetivety any mifaritra Atsinana dia aondreny votry ny Betsimisaraka ho Tomasina ao mpanapoka solika miisa telo no voasambotry ny zandary tao amin'ny lalam-pirenena faharoa tao amin'ny tanàna antsoina hoe Marazavavy anatin'ny distriktan'ny Brickaville. Solika efa voatapoka ny lasantsy gazoaly ary pétrole mifaritra ao anatin'ny bidon miisa telopolo ambizato no sarona tamin'ity toeram-piasany ireto mpanao ratsy ireto. Erenao Razafimanina, Kolo TV FM ao Tomasina mitondra antsika ny Antsiprian zany. Metoy hatrany ny asa fanapariahana sy fanampohana solika aty amin'ny manodidina ny Tomasina. Efa taona maro no lasa asa fiveloman'ny olona antsokosoko ny fanaovana trafika ana solika. Tokantrano anankitelo samihafa no nahatratrarana ny reto bidon miisa 13 ambizato ireto tao anatiny iray andro. Araky ny fahazahon-dalana azy azo tany amin'ny tonian'ny mpampanao lalàna sy ny loharanom-baovao izay azonay dia nanao fisavana trano anankitelo izahay izay niaya ina ho isy ireo manao ny trafikan'ny solika na ny carburant dia tratra tamin'izany ny carburant miisa eo amin'ny 13 ambizato bidon teo mifangaro izy ireo ao ny ahitana gazoaly essence ary pétrole. Tratra ihany koa ny fitaovana fanaovan'zareo fanafangarona ireo solika ireo zany dia eo anatin'ny fanadiadiana moa zahay zao olona telo no tratra treto fa ny fanadiadiana no mamaritra ny hoe aveza marina no azahoan'zareo ireo solika ireo.
ao anatin'le solika tratra reo zany a misy le solika le madio a dia misy ihany koa le solika le efa vao vitan zareo fangaro a ary misy koa ny pétrole zay sy le produit anaovan'ny zareo fangaro miaraka aminy zany dia avarotra zareo indray zany reo avy eo a fa eo anatin'ny fanadihadiana moa tsika dia araka izany miparitaka ny anatin'ny tokantrano ny asa fanampoana solika amin'izao fotoana izao fa tsy voafaritra ny anatin'ny magazay lehibe intsony nampitandrina ireo tokantrano manao asa fivelomana ny ity asa fanampoana solika ity ny avy eo anivo ny zandary mari-pirenena fa itoy ny Vaovao amin'ny famongorana ny mpanao trafika ana solika ola mitoy ohatran'ny tany alohatany reny indray any fa amin'ny toerana hafa indray mivadika taty amin'ny district amin'ny Brickaville indray zany izy zao eto zay ato amin'ny gendarmerie dia manentana antsika zay manana loharano vaovao mba hizara izany aty aminay fa atao tsy ambaratelo ny fanomezanareo zany loharano vaovao zany ary eto ihany koa zay dia mbola mampitandrina ireo zay mbola minia manao izany asa ratsy zany fa tsy mikely soroka izahay hanenjika sy anatratra ary amay an'izany araka ny fehezan-dalàna ireo olona zay mbola mania ny asa ratsy toy izao any anatin'ny famotorana n'ireo zay tratra hatrany no nampanaintenay ny zandarmarie-pirenena fa ahalalana ny zotra rehetra lalovany ty resaka trafika na solika aty amin'ny mandidina ny tomasina ety atreto dia mbola mijanona ho amin'ireo mpanao trafika na solika madinika hatrany ny fanadihadiana sy ny fisamborana raha toka efa nahenona anaran'olona ambony maromaro tamin'ny natratrarana ny tranga voalohany tao Tanandava distrika ny tomasina faharoa ny volana oktobra tamin'ny taona 2022 nadolitra fampiofanana ho an'ireo orinasa misy sivy misehatra eo anivony textile atao Antsirabe eo anivony OIT afahana mifaninana amin'ireo orinasa any ivelany tanjany ity fampiofanana ity eo ihany koa ny ananana asa mendrika maritra ary tsy manavaka raha ny fanazavana Gaiton Andetsilavo no tanterana tao Antsirabe ny fampiofanana ireo mpiasan'ny orinasa malagasy misy sivy misehatra eo amin'ny lafiny textile azona matianina nofana eny anivon'ny orinasa ka azona vokatra ara-kalitao sy ny fifaninana masina eo amin'ireo samy orinasa mpamokatra ny tanjona mpampiofana mendrika izy ireo nomena sertifika reo eo anivon'ny orinasa ny OIT no mpanohana arabola sy ara-teknika ahafahana mametraka ny fitoviana ara-tsosialy sy adina amin'ny fahantrana ananana asa mendrika maharitra ary tsy manavaka ny tanjona hono teo anivon'ny OIT ahafahana manamora ny fiatriana ny fiovana misy eo amin'ny tontolo ny fandrarana dans ce sens avec le fonds malgache amin'izay fotoana raha miaraka amin'ny tetibola natokana ho an'ny fiofanana arakasa tianay ny abroborobo ny sehatry ny indostria ka tsy hoe hanome asa mendrika sy tsara fotsiny ihany fa ihany koa mitondra fanavaozana maharitra tsy manavaka ary miatrika amin'ny alalan'ny fampidirana ireo teknika ny teknôlôjia vaovao eo ihany koa ny fiovan'ny toetrandro ireo rehetra ireo dia ahafahan'ny indostria miroso amin'ny fanavaozana à ces industries de faire une transition juste ahomby kokoa amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena andraisan'ireo orinasa malagasy anjara ny tanjona indrindra eo amin'ny lafiny textile zava-dehibe amin'izany fifaninanana izany ny fisian'ilay antsoina hoe conformité sociale fiara-miasa amin'ny FMFP mahatonga ny fidangany vidin'ireo entana vokarina eto anatiny amin'izao fotoana izao ny fahantrana ianan'ireo tantsaha mpamboly sy epiompy noho ny tsy fananana ny oentomanana anjifana ireo akora anatsarana ny vokatra mihoatra ho an'ireo ho sakafo izany onasaina misy fiatraikany sy mahatonga ny vokatra eny antsena mihena hoarina tamin'ny tany aloha ny fahantrana sy ny fahasahiranana mazo ny tantsaha malagasy amin'izao anton'izany manao izay ahafahany mamboly mba ahazahoana vokatra sy ho sakafo ny ankamaroany ny tantsaha amin'izao fa tsy mijery ny kalitao fiatraikan'izay aloha zany dia mivokatra mihena satria raha tsy mampiasa amin'ny fatrany tena mahomby an'ilay vokatra zany dia tsy maintsy misy fiatraikany amin'ny fabetsahan'ny vokatra zany indrindra fa ho amin'ny fiompiana eo ihany koa amin'ny fambolena zany ny tantsaha aloha zany hita sy voamarika tao anatin'izay taona vitsivitsy teto aoriana zay fa somary tsy dia marisika firy intsony zareo amin'ny fividianana an'ilay akora sy vokatra anatsarana amin'ny fambolena noho ny fahefa-mividy zay tena ambany zany
par rapport amin'ny tamin'ny folo taona lasa ohatra hoe zany zao raha ohatra hoe ny piompy anankiray zao ohatra mavidy finosana anankiray ana 100 grama arafana fototra hoe aminy total dia izao zany izy zao efa tsy mahavidy an'izay tsony ny piompy anankiray fa atao atsinjarany zany hoe zaraina amin'ny sotro kely zany le izy izay zao no fanaovan'ny mpivarotra anazy amin'izao oharina tamin'ny taloha zany izy raha mahavidy finosana iray zao efa tsy mahavidy an'izay fa afatra amin'ny sotro kely no zakan'ny piompy anankiray amin'izao fotoana izao. Tsy ampy sy tsy maharaka ny teknisiana avy amin'ny fanjakana raha ny eto Madagasikara fa ihany koa vitsy ny midiny ny fotony sy miparitaka manerana ny nosy. Manoloana izay ankoatry ny fivarotana ireo akora ilaina amin'ny fambolena sy ny fiompiana miditra amin'ny fampiofanana ny tantsaha ihany koa ny avy amin'ny sehatra tsy miankina. Natonga ny resy lahatra marina fa manao ihany ny fanjakana fa zany hoe raha tsy manao zany ny tsirairay fa tsy ampy le oentin'ny fanjakana dia somary mitanila kely ihany lay resaka fambolena sy fiompiana satria zany sehatra tena roborobo indrindra eto amintsika sady io ny antry iakinan'ny toekaren'ny malagasy amin'ny akapobeany zany hita zany talohan'izay tsy nidirana talohan'ny diranay tamin'izay resaka fampiofanana ny tantsasan'ny piompy zay fa somary tsy ampy ilay fampiofanana zany hoe fampafantarana n'ilay tantsasy le piompy ny tena fampitana fahaiza-manao moa zany le izy izany hoe fanampianan'ny fahaiza-manao an'ireo piompy. Araka izany tokony hitadiavam-baolana raha tiana ny ampitomboana ny vokatra anatiny na amin'ny fambolena izany na amin'ny fiompiana ny fanohanana ireo tantsaha. Ohatra amin'izany ny fizarana zezika sy masom-boly sy ny fanamaivana ny fahafahan'izy ireo mihindram-boly ahafahana mampitombo indray ny famokarana eto anatiny. Omaderiva no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny atmosfera eny ankoron-drano apita ny kitontono raha ny fahalalany maro azo ankoatra ny toeram-pisakafoana izay isan'ny vaovao eny toerana tana ny toerana fanaovana spa ihany koa ity toerana ity ary ny toerana fanaovana fanatanjahantena sy ny maro tsy voatanisa misokatra ho any rehetra araka izany ny atmosfera eny ny ankoron-drano naombokany andro nomaly ary isan'andro. Araka izany, omaly no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny atmosfera hôtel and spa etsy ankoron-drano, lalana makany amin'ny voyage des jeux na ampitany kitontono. Tolotra maro samihafa no hita eny an-toerana amin'izao fisokafana izao araka ny nambarany tompona andraikitra. Ny hôtel moa dia ety ankoron-drano misy azy dia manana chambre 2 isa, chambre anezahana ho tena hoe kalitao avokoa. Akoatra ny chambre dia manana karazany efatra satria manana ny chambre VIP, manana ny chambre suite ary manana chambre standard. Climatisé avokoa, misy ny service théière koa ao anatiny ary manana salle d'eau spacieux. Manana akoatran'izay ny hôtel dia manana ny centre de spa. Misy ny sauna sy ny hammam ary jacuzzi dia manana salle de sport izay misy coach manaraka misokatra manomboka amin'ny 9 maraina ny salle de sport tapitra amin'ny 7 arivo. Ny centre de spa kosany dia misokatra amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 6 alina. Akoatr'izay dia manana piscine ihany koa ny hôtel dia misokatra ho an'ny public ary gratuit daholo ho an'ny olona héberger ato amin'ny hôtel ny activité. Toerana mahafinaritra ny eo anivon'ny atmosfera hôtel and spa etsy ankoron-drano ary amin'ny sara mirary ny tolotra ao aminy. Koa en centre ville ny prix azo lazaina hoe compétitif nefa ny kalitao tena tsara. Afaka manana manao activité maromaro ato amin'ny hôtel na dia kelikely izany hoe ny spa, ny salle de fitness sy ny restaurant. Ny restaurant The Golden Rooftop no resaka The Golden Rooftop restaurant vao misokatra dia manao ny cuisine raffinée ao anatin'ilay izy. Amin'ny atoandro misokatra amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 6 alina ny The Golden Rooftop dia vao maraina manao ny service petit déjeuner. Rehefa vita ny service petit déjeuner dia miditra amin'ny snack. Amin'ny atoandro indray misy ny formule midi
zay sady afaka manao sakafo à livrer zay à emporter no manao semi buffet sur place dia iny formule midi igny a midi foana ihany misy anazy 15 000 ariary 20 000 ariary 25 000 ariary dia efa mahazo menu complet atao amin'ny feu golden rooftop. Efa azon-drehetra jerena araka izany ity toerana eny Akorondrano ity ary misokatra ho any sokajin'olona rehetra raha ny fanazavana. Maranantsika ny tapany voalohany teny ny fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko avy dia tontolon'ny fanatanjahantena vetivety ny ekipan'ny Kolo TV FM no nandrombaka ny amboara sy larana voalohany tamin'ny lalao basketball nandritra ny lalao intermédia tosaina tety amin'ny kianjaben'ny Barea Mamasina ho an'ity androany ity nafana ny lalao ary saikany andray anjara avokoa ireo mpanao gazety rehetra lohahevitra no safidina tamin'izany dia ny hoe iray ny kianja izay isany hoe nampiray ihany koa ny mpanao gazety rehetra ndao ararantsika anatin'ity sary ity ny fetiny tontolo andro ho any androany. Androano no totosaina teny Mamasina ny match intermédia lalao izay hanify fanandranana ireo mpanao gazety teto Antananarivo ary nahitana solitena avy any amin'ny faritra Vakinankaratra. Baolina kitra sy basketball no lalao natao tamin'izany. Nanomboka tamin'ny 8 maraina ny lalao ary tsy ny farana ratsy tamin'ny 7 arivo teny amin'ny kianjany Barea. Lohahevitra no safizina tamin'ny tsy ny wisha iray eny kianja. Ny ekipan'ny Kolo TV FM no nandrobaka ny amboara sy ny laharana voaloha tamin'ny lalao baolina kitra nandritra ny lalao intermédia no totosaina teny Mamasina. Ny ekipan'ny Ilsera kosa no nandrobaka ny amboara ny football. Raraka teny amin'ny apaifadalana kosa ny ekipan'ny Kolo TV FM tamin'ny lalao football. Fotoana iray iarana sy anehoana firaisankina ny fotoana tahaka izao raha ny fanazavana ireo mpikarakara ny hetsika. Mampiseho izany fa dia tsy tontolon'ny haino manjery ihany no ananany mpiasa eto anivon'ny fahitalavitra Kolo TV ny fahaiza-manao fa dia hatrany amin'ny fanatanjahantena ihany koa dia proof mivaingana rehetra fa dia azo ny ekipan'ny Kolo TV ny amboara teo amin'ny taranja basketball tamin'ity indray mitoraka ity. Izay ny tapany voalohany teto anivon'ny fampahalalam-baovao dia isento vetivety loha isika anatany reto doka avaritra reto rehefa avy eo indray ary. Lalao atsika tellement mitsara cadeau isaky mividy totra teny manety na yellow one ianao dia mahazo cadeau foana. Ie mahazo cadeau foana na amin'ny numéro 038 na 034 anao sady mandray anjara amin'ny fisariana isan-kerinandro sy any farany lalao. Fisariana azahoanao finday avo lenta Motorola Edge 5G kit-mbaliky TV écran plat ary PS5 sy loka maro hafa koa. Dao ilalao e lalao atsika za tellement za mahazo cadeau. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nandronao isanandro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Vous étiez très nombreux la première fois et cette fois, on vous offre encore plus. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Je dis bien 20%. Offre valable jusqu'au 15 mars au 15 mai. Alors, n'attendez plus. Rendez-vous dans nos showrooms Batimax, Anjar et Tsarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Izay sady aritsika dia tafavery reto nivony fampahalalam-baovao tompoko lasy tompoko vavy tapany faharoa dia mbola anengananao hatrany araka izany hatramin'ny farany
ho avy arapetraka amin'ny volana jona ho avy izao ny 100% scanine iadina amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona ho ny teo anivony faditseranana malagasy ny faditserana zay nametraka fiara-miasa io anivony université ny Tananarivo ihany koa ho fanampiana ireo tanora mamita ny fianarana. Hanamafisana ny ady atao amin'ny zava-mahadomelona eto Madagasikara ho avy ary apetraka ny volana jona ho avy izao ny 100% scanine ho ny eo anivony faditseranana malagasy. Io moa ny fitiliana satria ny rehefa manao ina moa ty passage au scan ny entana ny aty amin'ny faditseranana dia mahita tsy mahita ny partie organique fa raha ohatra hoe anatina machine lave ohatra misy chlore synthétique ny any dia mety hoe tsy hitany le scanner ny zavatra misy anefa ny teknolojia mivoatra dia mivoatra ary anisan'ny zavatra petraka amin'le 100% scanning zay ho avy manomboka amin'ny volana jona io dia afaka mamaky ny matière raha ohatra ka vy izy dia misy code couleur raha ohatra ka zavatra organique izy misy code couleur mba ahafahana manatsara trany ny fitiliana. Apetraka eny Ankatso ny lalam-piofanana iray anoman'olona afeny tsena iraisam-pirenena sy ny fifandraisana amin'ny faditseranana. Lalam-piofanana azon'ny tanora diplôma izay tanterahana ao anatin'ny iray taona amin'ny alalan'ny fampianarana ampitain-davitra. Afana miroso amin'izany, nisy ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa teo amin'ny Université Antananarivo sy ny faditseranana malagasy, hanampy ny mpianatra amin'ny fikarohana sy famitana fianarana ihany koa io fifanaraha-mpiara-miasa io. Teny olona mantsy ampianatra indray dia le mitady an'ilay ataontsika ohatra hoe thème de mémoire, thème de recherche ohatra manao doctorat na manao master. Ireny zavatra zany zava-dehibe le fiara-miasa ohatry mba ahafahana satria na ny ataoko hoe amin'ny teny vahiny ny donnière dia afaka rehefa anatin'le convention zany dia afaka mahazo an'le données le mpianatra afaka mitrandraka an'izay sady zavatra ilain'ny administration le izy. Izy koa zany tsy hoe anao consultant koa le mpianatra fa tena resaka ohatran'ny hoe ny hoe travaux universitaires zay zany. Ankoatra ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa no tanterahana teny Ankatso ihany koa ny fampahafantarana bebe kokoa ny tontolo ny fanditseranana. Nisy ny trano eva isan-karazany, ny famelabelarana rana ady hevitra sy ny maro hafa. Etsika izay tafiditra trany anatin'ny fankalazana ny faraonjato taona ny faditseranana malagasy. Ny zoma 12 ho avy izao no tanterahana ny ivony fankalazana ironjato taona io. Ny folokatra amin'ny 440 isanjaton'ny mponina eto Madagasikara ankehitriny no voakasiky ny areti-tsofina amin'izao fotoana izao raha ny fanadidina natao. Angaraka koa ny fahavazana ho an'ireo tanora tia miaina ao anatin'ny tabataba matetika rehefa tonga eo amin'ny faha 17 taonany ka tokony hitandrina ny tsirairay manoloana izany. Tandindomdoza ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana raha ny areti-tsofina no resahana, indrindra ho an'ireo tia mampiasa finday sy mihaino écouteur matetika. Misy fambara tokony ho fantatry ny tsirairay ny amin'ny tokony hampakana aina ny sofina ho mpitsabo, nanaovana fanadihadiana ka tokony samy mitandrina. Misy fetra ihany koa raha ny fanazavana trano ny tokony ampiasaina finday, ialana amin'ilay antsoina hoe traumatisme sonore. Ny resaka ny telefona raha tsy maintsy ho atao le izy dia tsy tokony ohatran'ny 10 minitra. Raha te hitandrina an'io sofina io tsika tafiditra mitovy amin'ny écouteur ihany ny dadio ny fametrahana ny telefona eto amin'ny sofina eto mitovy amin'ny hoe mihaino écouteur ihany zany. Dia rehefa manomboka mamaivay io ravin-tsofina io na marary ty cartilage le ravin-tsofina iny dia efa feno ny fatra. Dina ny tokony atao na tapahana le conversation le resaka na mba mivadika ato amin'ny sofina ilany ray mba akaina kely aloha le izy efa feno ny fatra ny dikan'iny. Tsy azo tsaboana ny olona voan'ny traumatisme sonore na izany azo ataony misoroka mialoha amin'ny alalan'ny fampihenana ny fotoana fihainoana mozika sy ny tabataba. Mba hisorohana zay satria araka mbola averiko ihany fa tsy azo tsaboana le izy tsy mety tsaboana intsony ny olona tratran'izany atao hoe traumatisme sonore zany. Raha iresaka teknika kely fotsiny ahako dia ny fréquence 2000 sy ny 4000 Hz no milatsaka amin'izany. Zany hoe any amin'ny efa manomboka makany amin'le aigu. Zany zavatra zany fihainoana any amin'ny feo maranitra zany nefa dia efa tsy maintsy hiandry ny olona anankiray ihany koa. Rehefa manomboka eo amin'ny faha 17 taona ny olona anankiray dia hanomboka tratrany natao hoe presbyacousie na tsy fahainoana vokatry ny taona. Rehefa manomboka eo amin'ny 17 taona ny olona dia manomboka milatsaka ny feo maranitra, manomboka eo amin'izay 2000 Hz zay miakatra makany 2000, 4000, 8000 Hz manomboka milatsaka io.
Angana kokoa ny filatsaka ireo fréquence ireo ho an'ny tanora miaina anatin'ny tabataba matetika. Maro ny voka-dratsy ateraka ny fampiasana fitaovana maneno mafy ary miakatra 3 hatramin'ny 4 izany ho an'ireo olona niasa tamin'ny toerana fitotom-bary, masinin-kazo, call-center sy ny sisa, ahinoana feo mafy nandritra ny fitotoana no miakatra. Raha natotanisa voaray, manodidina ny 10 hatramin'ny 400 mponina eto Madagasikara no manan'olana ara-piainoana no niatony maro samihafa ary maro amin'izy ireo no tsy maintsy mampiasa ireo fitaovana manampy amin'ny fiainoana. Ireo fitaovana ireo izay vidiana ray hatramin'ny 3 tapitrisa ariary ankehitriny. Ufandraisana zara amin'ny fiarovana ny tontolo ainana ny tanimboly azo ireo tokantrano misy 2 sy rayal misitraka ny tetikasa fiavuta ao anatin'ny distrikany Taolangaro ao. Ireo misitraka tetikasa no nampianarana namokatra zanakazo ary izy ireo ihany koa no nentanina ny amboly izany. Gaiton Andelitsalavo. Fambolekazo niarana tamin'ireo mpitsitraka ny tetikasa no nanamariana ny 70 taona ny jorony ny fandaharana asa iarana amin'ny FID na ny Fonds d'intervention pour le développement Taolangaro izay vatsiny ny banky iraisam-pirenena vola. Tanjona ny fandraisana anjara amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro, anoezana tombontsoan'ny mponina sy ho fitsonjovana ny taranaka faramandimby. Tsara mariana fa misy tokantrano anoany amin'ny 2 sy rayal no misitraka ny tetikasa fiavuta atao anatin'ny distrikany Taolangaro dia no mariana manokana zao fotoana androany ny fambolekazo ao eto amin'ny fokotany Tsihary izay fokotany misitraka n'izay tetikasa fiavuta zay atao anatin'ny commune Manambaro. Ny tanjona dia ny ahafahan'ireo tokantrano ireo hivelatra ary indrindra handray andraikitra eo anivon'ny fiainana ka natao ny fampahafantarana sy fampiofanana azy ireo amin'ny fambolena ny fanaovana ny tany-janakazo ka ry zareo no namokatra n'izay tany-janakazo zay dia ry zareo ihany koa no mitondra ny fikarakarana ny fanaovana nyity fambolekazo androany ity. Eto moa zao ny sorana shahady satria ny zavatra hitasika eto zany dia mandeha any amin'ny resaka tontolo iainana isika zao amin'ny fambolekazo. Anatin'ny fagnabeazana tokoa zany satria ny tontolo iainana ny fambolekazo dia ilaisika amin'izao fotoana zao. Ka eto reo renim-pianakaviana tsy maintsy hapita izy amin'ny taranaka ireo mamboly hazo zahay dia ny fagniriana moa zany dia ny fagnetagnana anreto renim-pianakaviana ny fianakaviana reto mba hikolokolo anreto hazo eto tsy atao hoe namboly hazo androany dia vita igny dia atoraka agny sy zay tompo fa ho kolokoloana hatramin'ny farany ary harovana izy io ary hapitaina ary hitarina zay fambolekazo io fiarovana tontolo iainana zay. Zanakazo misy 324 fototra tamina velara tany mirefy 4 hektara no novolena atao amin'ny fokotany Tsihary, commune Manambaro. Fanombohana no natao teto amin'ity fokotany ity raha ny fananjavana ary mbola hisy ny hetsika tahaka izao amin'ireo commune hafa rehetra misitraka ny tetikasa ao amin'ny faritra Anosy sy faritra Androy. Pejy ny finoana notokanana sy noraisina an-tanana androany ny mpitandrina raha tsy ary manana ary sandratra mianakavy eo alivon'ny fiangonana FHM ho ankadina indrindra Fehizoro Antananarivo Atsimo. Niopana indrindra tamin'ny asa mahampitandrina ny toroteny nataon'ny biro mpiandraikitra ny Foibe nandritra ny fitompo-pivahana ho an'ity androany ity. Totosa somatsara teto amin'ny FJKM akadina andrina Fehizoro ny fanokanana sy fandraisana tanana ny mpitandrina raha tsy ary manana ary sandratana mianakavy. Izany fanekena nataonao teo izany sady araka ny fanao ny fiangonana hatramin'ny voalohany dia amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina no anokanana ianao amin'ny fametrahan-tanana sy amlorana ianao ary anamafisanay ny fahefana mba amin'ny adidy rehetra mahampitandrina anao mahereza sy mahatanja aza matahotra raha mivadi-po fa momba anao Jesosy Kristy zay efa nifidy sy naniraka anao. Amen. Sangana ribanokon Jesosy Kristy. Amen. Arak'izany, niopana bebe kokoa tamin'ny asa sandraikitra mahampitandrina ny toroteny nataon'ny mpitandrina avy eo anivon'ny biro mpiandraikitra Foibe
tsy mora ny asa na ny rahan'Andriamanitra iandry ny ondrany ny fanazavana ary tsy natao rehare na midika ho fiambonina ny mahampitandrina. Tamin'ny alahady aho hoy Jesosy fa hamariny hoy Jesosy ngaza hoe hamariny fa raha vao diso fiaina amin'ny Jesosy ianao io ilay volosanao ilay Jesosy manolotena teo amin'ny azo fijaliana mambabo ny fitiavanao dia lasa manolotena ilay isika dia mahatonga antsika tena tsy voizina fa tena resy ratsy mba hanatanteraka ny asa fanompona manolotena ny voalohany. Ny faharoa amin'ny manompo diakonosy midina Jesosy avy any an-danitra midina tetỳ ambony tany. Taorian'ny fitaom-pivavahana nisy ny fandraisana tanana nataon'ny fiangonana ny mpitandrina vaovao niaraka tamin'ny fanolorana fanomezana isan-karazany. Izay mivaky izao amin'ny anaran'ny Tompo. Koa amin'izany ry raha malalako dia miorena tsara aza miova ary mahafabe manakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikalizanareo aina ao amin'ny Tompo. Dia samy tain'Andriamanitra daholo voninahitra ao an'Andriamanitra iray ihany. Nisy ihany koa taorian'izany ny fiara-mifety no karakaran'ny fiangonana sy ny komity mpanombana. Itora-pitso amin'ny alalan'ny fitoam-bavaka lehibe ao amin'ny FJKM Makadinandriana Fehizoro ny fiandrasana ny mpitandrina vaovao. Zotarana ny tamin'ity faraparan'ny herinandro ity tao amin'ny Toubra version Masampo ny lanonana ara-miaramila izay no tanterana ny fanolorana ny fanion ny commandement de compagnie vaovao sy ny fametrahana ny bean'ny faneva ireo zatovy lasa zavao amin'ny ndiany faharomborapolo tsipika Kolo TV Toliara. Roa sosina ny lanonana ara-miaramila ny tanterahina ny 10 Mey 2024 tao amin'ny Toubra version Masampo. Izay notronon'ireo olom-panjakana maro eto Toliara sy ireo avy amin'ny sehatra tsy miankina ary ny fianakavian'ireo antopisian'izao lanonana izao. Teo ny fametrahana ireo zatovolahy zazavao andiany 2024 tsipika 2 mihisa 20 ambany faneva ho lasa PDL na pendant durée légale. Teo ihany koa nanolorana fanion ny commandant de compagnie Vaovao dia ny capitaine Zitasan Zafindrekasony Kamoin izay efa commandant de compagnie tany amin'ny Kapsat Antananarivo sy Beza teo aloha. Araky ny fahitantsika azy iny nanony atomboka avy amin'ny mialatsiny kely mindrana teny vahiny présentation sur le drapeau na ny fanehona ambany faneva ho itsika gasy ireo zatovo andiany 2024 tsipika 2 2022 sur 2 zany satria efa tany amin'ny décembre reny nanomboka ny formation dia zao izy vao nivoaka. Zay ny lanonana voalohany. Lanonana ara-miaramila faharoa dia ny fanomezana fanion satria ny compagnie moa zany eto aminay tsy manana drapeau. Ny bataillon miakatra no manomboka manana drapeau dia ny compagnie fanion ny azy dia fanolorana fanion ny commande ny compagnie vaovao ny eto amin'ny bataillon moa ko misy an'izay ataontsika hoe compagnie de commandement et de service zay dia ny commande vaovao zay voatendry no nitolorana fanion androany mba hafahany mandray ara-dalàna sy ara-panjakana ny fibaikona eto amin'ny compagnie ny bataillon infanterie Toliara. Toy ny fiofanana rehetra dia misy fepetra takina amin'ireo zatovo ahafahany miditra sy miofana amin'ny mahazazavao sy hahatafiditra azy ao anatin'ny fianakaviam-beny tafika na PDL. Araky ny fantatsika moa zany hoe olona miaramila zany ohatran'ny zavatra rehetrarehetra ihany mila critère andraisana anazy ireo. Voalohany aloha dia ara-pahasalamana, mila zatovo tomady zany raha miaramila
mila zatovo tsara ara-moraly ara-panako itsy andaniny avy eo koa misy ohatra hoe misy spécialité kely tadavinay aminazy olona mahay zavatra zany amin'ny fiainandavanandro tsy maintsy gasy koa izy nationalité malagasy dia 20 taona hatramin'ny 5 taona midina zany zay no raisinay dia sexe masculin mazava ho azy tsy maintsy lehilahy hatramin'izao zany aloha nyfandraisana vehivavy ato amin'ny tafika dia au niveau ny officier ny manamboninahitra fa aty amin'ny niveau ny sous-officier sy ny troupe izy zany mbola tsy mandray vehivavy hatreto raha ny tena marina zany le hoe fandraisana an'ireo zazavao reo sy ny fiantsonana azy ny bataillon sy ny brigade tsy dia manana andraikitra amin'izay fa au niveau ny DSNGR zay ny amin'ny état-major ny tena manao an'izay zany fa zahay eto dia manofana dia mandray an'ireo dia ny tena anazy dia manofana an'ireo ahatonga an'ireo miaramila matianina ary atsehatra fanderina amin'ny maha fiofanana azy dia nisy 5 voalohany amin'izy 20 mirahalahy nahazonao ty ambony ka notsongaina ho isan'ny mpianatra mendrika zany hoe mianatra moko reo ao anatin'ny 3 volana mianatra reo eny Kianja mba ny hayady zay mianatra reo antsoratra mikasika ny miaramila ny zavatra rehetra mikasikasika ny miaramila ny basy ny fiainana miaramila rehetrarehetra dia rehefa tamin'ny herinandro zao nisy an'izay atao hoe ralifeta zay ny examen farany zay ny fanadinana farany anadinana anjareo dia ny noty azo avy amin'izay no hoentina akana n'le 5 voalohany 5 mendrika sady mendrika izy amin'le théorie zavatra natao aty an-dakilasy ny mendrika izy any Kianja amin'ny tanjaka zany amin'ny tifitra zany sy ny rehetrarehetra miaramila hatreto kompania efatra no hizarana azy 20 mirahalahy dia ny kompania eto Toliara Antanimieva Tanandava ary Beza fa raha toa ka milamina ny fangatahana fiaraha-miasa amin'ny andriamatoa gouvernoura izay hiarahana amin'ny projet mionjo dia hisy kompania iray vaovao sokafana ny any Ampania ny vaovao avy any ivelany no hoentsika mamarina ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy no tanterahana androany ny couronnement na ny fametrahana ny salotriboninahitrry ny roi Charles sy ny reine consort Camilla io couronnement voalohany hatramin'ny nametrahana ny mpanjaka Elisabeth II ny volana Jona taona 17 sy 700 fanadidina eo amin'ny sary ny France 24 Androano no totosana ny fametrahana ny salotriboninaitra na ny couronnement ny Charles III sy Camilla ho mpanjaka sy mpanjaka vavy ny Royaume-Uni. Isoratra ao anatiny nisy tantarany ity firenena ity araka izany fametrahana salotriboninaitra izany. Nilamina tamin'ny ankapobeny ny fametrahana izany ary efa maro ihany koa ny mpitandro ny filaminana nahetsika hitandro ny filaminana. Miisa 500 sy 1 alina ireo mpitandro ny filaminana nahetsika tamin'izany hetsika izany. Fanandritra ny fotoana maro no fa efa niandry izany ireo mponao amin'ity firenena ity. Tamin'ny fametrahana ny salotriboninaitra Elisabeth II no fa nisy izany fametrahana salotriboninaitra izany tamin'ity firenena ity ary izao indray vao misy izany. Fotoana iray izay efa nandrasana ireo mponina britanika maro ny hetsika tahaka izao. Efa nandritra ny volana maro no efa nisy nametraka fandrika mihitsy aza ny toerana ahafahany mijery ny lanonana amin'ny fametrahana izany misy ihany koa ireo ny safidy nisy ijery izany amin'ny fahitalavitra any an-tokantrano. Efa maro ny britanika niandry ny fotoana tahaka izao. Iliany tokoa tompoko lasy tompoko vavy metiko manakatana ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'izao alina izao ankasitrahaka ianao tany an-tokantrano naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany mametrika ny veloma mandrapitafa mandrapiresako amin'ny mandakanay tompoko lasy tompoko vavy.
raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsruariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.